Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Atsala rainora sarahany bareny Madagasikara sy Tanzania androany nandritry ny andro famaranana ny fifanitsanana ny Coupe du Monde roa amby roapolo sy roa arivo teny Mamasina. Afapo tamin'ny lalao ny mpanazatra Eric Rabesandratana nateo azany tsy fahombiazana nandritry ny fizaram-potoana voalohany. Olona telo tamin'ireo délégation tanzaniana tonga teto Madagasikara hatreto ny voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 nitsy antsihatra ny mpitandro ny filaminana fa tsy nanaja fihiboana izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena tsy niombonany ireo firenena ronjato ny COP26 ny fekevitra nivoaka nandritry ny fivoriam-betany Glasgow. Tsy afahana miazona ny fitombon'ny hafanan'ny tany ho ray faingo 10 degré Celsius na ihany koa amalina fitaken'ireo firenena magnitra ny fekevitra nivoaka tamin'izany. Nandinireo aranao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao ato amin'ny Kolo TV kamanazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomotsika ny vaovao dia tontolo ny baolina kitra avy hatrany dia ady sala rainoraino sarahany bareny Madagasikara sy Tanzania androany nandritry ny andro farany hita amin'ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde roa amby roapolo sy roa arivo teny Mamasina. Afapo tamin'ny lalao ny mpanazatra Eric Rabesandratana nateo azany tsy fahombiazana nandritry ny fizaram-potoana voalohany. Abraham Randriamanana. Androany tamin'ny efatrora ariva nanomboka teo amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina amin'ny lalaon'ny fanandrinana ekipa pirenen'ny Tanzania sy ny Barea Madagasikara tafiditra ao anatin'ny andro famaranana ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde roa amby roapolo sy roa arivo aty amin'ny faritany Afrika. Nahazovana ny fanafianana nataon'ny ekipa pirenena Malagasy nandritry ny fiandohan'ny lalao. Teo amin'ny minitra faha-efatra amby roapolo kosa no tafiditra baolina ny ekipa pirenen'ny Tanzania. Nijanao isara ny ohatra ny fiaonany roa tota nandritry ny fizaram-potoana voalohany. Nisy ny fanovana mpilalao an'ny ekipa pirenena Malagasy teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Ny famaly ny fanafianana nataon'ny ekipa roa tonta ary teo amin'ny minitra faha-efatra amby fitopolo no natafiditra ny baolina ny lohalaharan'ny Barea Hakim Abdallah. Ny farana sahala ray norainy vokatra teo amin'ny Barea Madagasikara sy ny Kilimanjaro any Tanzania. Afapo tamin'ny vokadalao ny mpanazatra Eric Rabesandratana nateo azany lesoka nandritry ny fizaram-potoana voalohany. Isan'ny olana hatreto ny tsy fahampin'ny fampivondronana ny ekipa pirenena nanamafy ny tena ny favonona trany andraikitra ny ekipa pirenena Malagasy indrindra ho an'ny fiomanana amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo. Je suis satisfait de ce côté-là. On a raté pas mal de choses. On a eu quelques situations très intéressantes et du coup Vitantsika ny nametraka olana ho an'ny Tanzania nandritra ity lalao ity. Nizakana narina ny ekipa nateo azany tsy fahombiazana ny fizaram-potoana voalohany. Olana ho an'ny ekipa pirenena hatreto ny tsy fahampin'ny fampivondronana ireo mpilalao. Iresaka amin'ny filohan'ny federasion raha olona ny tenako ny mikasika ny fikasany. Tanjoko ny hitondra ny Barea any amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo. Fa maro ireo asa miandry antsika ankehitriny. Voilà, il faut nous permettre de travailler et de travailler sereinement. Ça n'a pas toujours été le cas jusqu'à maintenant. Araka izany, mitarika mivondrona G ankehitriny amin'ny saraka amby folo ny RD Congo, isa folo ho an'ny Benin eo amin'ny toerana faharoa, valo kosa nisa ho an'ny Tanzania, ary efatra ny salanisa ho an'ny Madagasikara. Nandritra ny andro famaranana ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde roa amby roapolo sy roa arivo ity. Mijanona eny Mamasina ihany isika dia nilamina tamin'ny ankapobeny lalao finionan'ny bareny Madagasikara sy Tanzania tamin'ity androany ity. Tsy nanakana ireo mpankafy baolina kitra tsy ho tonga ny vokatra izay azon'ny bareny Madagasikara nandritra ity fifanitsanana ny Coupe du Monde roa amby roapolo sy roa arivo ity. Amanalina ireo mpijery tonga teny amin'ny kianjan'ny Barea androany ary isan'ny tonga teny toerana ihany koa ny filohampirenena. Alao ary ny fanampazavana makasika izay.
Tsara ilay izy fa tsy ampy kely ny eo amin'ilay resaka entraîneur zany mbola misy tsy nety kely le tokony le défenseur zany nety daholo fa ny amin'ilay attaque zany ela be vao mahita an'ilay occasion de but tsika. Fahitako azy zao raha ny tokony hamafisina dia ny any amin'ny attaquant fa tsika diso manao défense trop foana fa mila mi-attaque foana zany tsika. Fampondronana nge dia ny problème amin'ilay tsika efa expat daholo dia tsy possible mihitsy le fampondronana tsy maintsy hoe mijouer amin'ilay 2 jours sy 3 jours foana zay ihany. Amin'izao aloha dia tena tokony hoe hisy amin'izay zany le bandikely avy eto an-toerana. Barea manohana foana tsika ka manohana barea foana tsika. Fahitako an'ilay baolina teo zany mila rectification be mihitsy eo amin'ilay fanaovana an'ilay composition an'ilay équipe, mila amboarina tsara mihitsy. Misy zao joueur tokony efa ho remplacena koa teo dia mbola nampanaovana ihany. Zay zao mila fanamboarana be da be mihitsy. Ny fanavaozana mila atao amiko dia esorina mihitsy Eric Arabesan-dratana fa aleo eo ihany ny clois du puits fa izy mafy an'ilay izy mafy tsara an'ilay izy. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mbola ambany ny tany tanora manao fandrindram-piterahana eto Madagasikara araka ny vokatry ny fanadidinana natao. Ny salanisan'ny tanora sy ny salataonan'ny tanora miditra ao anatin'ny firaisana ranofo nefa midina hatrany hiona say. Fa maninona moa mbola sarotra amintsika ny mandray hoe tanora miditra ao anatin'ny fandrindram-piterahana dia mampametraka fanontaniana matetika hoe mbola vadikoa ve no miresaka izay mahasoa ary iza ny maso manidy amin'ny fiainany oviana ny olona iray no heverina fa olon-dehibe ka mbola vadikoa ary ve no miresaka izay mahasoa. Sarotra ny fiainantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny kanefa ianao lehilahy nampianatra azy voalohany indrindra ny tsy ampy ny atony mihoatra ka antany an'izy izy raha ny olona heverina akaiky azy indrindra minitsy mampahalala azy ny marina sy ny mety ka tsy ampy ary ve atony ary ve sa mihoatra ny fanabeazanao raha noveverinao raha ny zo noveverinao tsy zony. Amafisina ny fanentanana sy ny adisisika ary ny aitaka amin'ny endriny maro samihafa eto Madagasikara ahafahana mampitombo ny tany fampiasan'ireo fitaovana sy fanafody fandrindram-piterahana. Miakely ihany koa ankilany ny salantaonan'ireo tanora miditra eo amin'ny firaisana ranofo raha ny fanazavana antony tokony ampitomboana ny fampianarana sy ny fanentanana. Misy hatrany amin'ny hoe 10 taona 12 taona dia efa misy miditra amin'izay firaisana ranofo izay fa ny lalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay mahasana ny fahasalamana ara-pananana sy ny fandrindram-piterahana tsy manavaka taona ahafahan'ny tanora misitraka fomba fandrindram-piterahana. Ny zavatra tena voizina eto amin'ny firenentsika aloha amin'izao fotoana izao dia ny fampiasana ny méthode de longue durée mba ahatonga an'ilay fiarovana maharitraritra kokoa zany ny tsy isian'ny voaka tsy ny rina indrindra zany. Pakady vaovao iarahan'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-momban'antoka entina ampitomboana io tany olona mampiasa ny fandrindram-piterahana io ny fanomezana sehatra ireo ankizy sy tanora mba ho isamizy dia afaka hifanentana isoroana ny voka aloloatra ny voka tsy rina ary ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Nisy araka izany ny fifananana no tanteranana ny rananosy ka notolorana fanomezana ireo mpandresy tamin'izany ka iandriana mela sofinaritra no nahazo ny laharana voalohany. Izy araka izany no isan'ny anao adisisika sy aitaky eny anivon'ireo ambaratonga-pahefana rehetra ahafahan'ny tanora misitraka ny zony. Chaque jour, 10 femmes meurent à cause de la méconnaissance des informations sur la contraception. Il se peut qu'après ce plaidoyer, 10 femmes seront déjà mortes, mais demain et après-demain, nous pouvons encore les sauver, ces 10 femmes, en agissant maintenant et en changeant, en donnant aux jeunes l'accès aux informations sur la contraception qu'ils en ont besoin pour éviter les grossesses non désirées, les avortements, les décès maternels et des nourrissons. No antenainay eny am-pelatananareo no avy ny tanora malagasy fa tokony ajaina ny zon'ny tanora manao fanabeazana izany matoky anao matoky anareo ny tanora malagasy. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia olona 3 tamin'ireo délégationna tanzaniana tonga teto Madagasikara hatreto amin'ny voamana avy amin'ny tondran-tsimoka aretina Covid-19 niditra antsehatra ny mpitandro ny filaminana fa tsy nanaja fiboana izy ireo. Abraham Randriamanana.
Miisa telo hatreto ny voamarina fa mitondra ny tsimokretina Covid-19 amin'ireo délégation niaraka tamin'ireo mpilalao ny ekipa pireneny Tanzania tonga teto Madagasikara. Manoloan'izany, fepetra noraisina ny fametrahana azy ireo mitoka-monina na ny mise en quarantaine. Fibonina izay tanterahina eo anivona trano fandraisam-bahiny iray eto an-drenivohitra. Tsy nanaja izay fepetra napetraka izay anefa ny sasany tamin'ireo voamarina fa voan'ny Covid-19 fa nivoaka ny faritra tokony ho hisy azy. Antony nahatonga ny fanatevenana ny fanaraha-maso tamin'ny hotely izay nampibonina ireo mpilalao voan'ny Covid-19 ireo. Fanaraha-maso no nataon'ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanadihadiana natao hanamarinana ny hoe manaja ny fibonina ve izy ireo sa mbola mivoaka indray. Etsy ankilany namoaka fanambarana sy horonan-tsary tamin'ny tambazotra Twitter ny federasiona ny football ny Tanzania mikasika ny fisiana mpitandro ny filaminana manaraha-maso ao amin'ny hotelin'ireo mpilalao. Ambarany amin'izany fa karazana tsindry no atao amin'ireo mpilalaony. Arasina ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka momba ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy tsatra isan-taona ny zato isan-jato amin'ny taux d'exécution budgétaire. Antony mahatonga izany tsy fanatanteran'ireo tompony ndraiky mpanjakana ny asa mpanaovina azy ho ny pahy tokarena. Michel Arenarzo. Ambany hatrany ny fandaniam-bola mpanjakana isan-taona ary tsy mahatratra ny zato isan-jato. 70 isan-jato hatreto ny taux d'exécution budgétaire amin'izao iray volana tsy hifarana ny taona izao. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fanatanterahana ireo tompona ndraiky mpanjakana ny asa ampanaovina azy hoy ny pahy toekarena. Ny antony ngeza be mahatonga le taux d'exécution budgétaire tsy ho ambany foana teto Madagasikara zany hatramin'izay dia hoe aleon'ireo mpiasa mpanjakana sy mpitondra fanjakana izay tokony ao ny zavatra tsy tanterahana le asa rehefa tsisy tombontsoa anazy. Zay zany zavatra maka ohatra fotsiny ohatra hoe ny député amin'ny faritra iray dia niady foana mba ho anazy ny tsy hanambaritra fanjakana izay misy ao amin'ilay toerana nefa ny fanohitra amin'ny lalàna mifehy ny tolobidi-mpanjakana zany tsekeny zany dia raha vao mampiatra n'io lalàna io arabaky teny zany ny fanjakana dia tsy tanterahana le tsena vokatr'izay tsy mampaninona ny tsareo rehefa tsy atao le asa rehefa tsy hisy tombontsoa ho anazy manokana. Dia raha jerena raha Madagasikara dia saiky zavatra ohatran'izay daholo. Ny ankapobeny azo tohizana amin'ny taona manaraka ny asa tsy vita nandritra ny taona amin'ny teti-bola efa napetraka. Misy kosa ny lamina mila arahana amin'izany. Raha ny fomba fitantarana ny volam-panjakana taloha dia tokony ahena ny teti-bola-panjakana rehefa tsy mahatratra ny tanjona tratrarina. Fa izao dia apetraka fotsiny amin'ny fomba fitantarana avao moa dia hoe le asa no atao dia averina atao iny asa iny amin'ny herintaona ampitomboina ny teti-bola-panjakana moa mitombo foana izy isan-taona. Rehefa fanamboarana foto-drafitr'asa izy dia azo ampiasaina amin'ny taona manaraka fa avaozana fotsiny ny fomba fangatana azy. Question d'écriture comptable fotsiny zany izy hoe année d'exercice 2021 zao tsika no anaovana anomboana azy fa tsy vita le izy dia raha tsy any amin'ny 2022 na 2023 any zany zany hoe any vao manao ny fandoavam-bola be dia be fa zao no soratana fotsiny le izy hoe io zany dia fa fampiasaina foto-drafitr'asa mipetraka investissement efa mipetraka. Amin'izao iray volana tsy hifarana ny taona 2024 izao tsy misasaka ny fandaniana ny vola voafaritry ny teti-bola mpanjakana ho tokony ho laniny ny isaky ny ministera tsirairay. Iray volana araka ny feptaona ahafahana mandany ny ambiny. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloana idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse.
miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Tontolon'ny fambolena dia tany domondoza ny famokaram-bary any Ambatondrazaka amin'ity taona famokarana ity noho ny tsy fampin'ny rotsakorana. Velaran-tany 1,000 hektara no tsy mahazo rano araka ny tokony ho izy ho ny solombavamboaka avy any an-toerana ka antony hanaovany antsoavan'ny fitondram-panjakana Ivrichard. Mampanainy tantsaha ho avy ny vokabary any amin'ny distrika Ambatondrazaka amin'ity taom-pamokarana ity. Mety ho faty amin'ny mpitoerana hatramin'ny zanabary raha mitony tsy fisian'ny rotsakorany. Antony hanaovan'ny solombavambahoaka antso avy ny fitondram-panjakana amin'ny fijerena ny dohodrano mpamatsy ny tanimbary. Anomboka indray izao izy amin'ny taona ity ny fambolem-bary dia raha ny vinavinan'ny mpamantatra ny toetrandro moa dia any amin'ny 1er Desambra vao ho avy ny tena ho avy ny orana. Koa eto izay dia manentana ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny resaka barazy any amin'ny faritra loatra mangoro. Indrindra moa amin'ny distrikina Ambatondrazaka izay eo amin'ny barazin'ny Bevava satria ny barazin'ny Bevava io dia manondraka tanimbary velara-tany maro ao amin'ny Pesakaizy Valia Marianina. Ka raha tamin'ny heritaona dia tena niana dia niana ny vokabary. Tsy ny barazin'ny Bevava ihany anefany fa eo ihany koa ny barazin'ny Andrangorona ao amin'ny komina Ambodava sy ny barazin'ny Ramiana any amin'ny komina Didy. Ireo dia anisan'ny tena mamatsy tambary maro any amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Nanomboka tamin'ny heritaona nitondra faisana manoloana tsy fampin'ny rotsakorana ny tantsaha tao Ambatondrazaka. Efa saika nojerem-potsiny ny tambary mirefy 4,000 hektara raha ny tany ampita-tsinanana. Velotaraina ny tantsaha manoloana io ka antony angatahan'izy ireo vahaolana aingana. Io ihany koa ny fidangany akora isan-tsokajy ny ilaina amin'ny fambolena. Raha tsy tanisa afa-tsy ny masomboly izay efa mahery ny 2 ariary ny kilao raha hoaniny varotsafiotra. Ambodin'izay ny karama mampanety izay tafiakatra 4,000 raha 3,000 ariary teo aloha. Tontolon'ny fambolena izay hatrany dia nahitana vokany tamin'ny fiainan'ny tantsaha ao amin'ny distrikan'ny Vohipena ny fampiarana ny teknika fambolena tsaramaso moderna. Na manofatana na kely vola ampiasaina aza ny 700 isan-jaton'ny tantsaha any an-toerana tsara ny vokatra amin'ny akapobeany. Ivrichard. Manomboka mampiasa teknika fambolena moderna amin'ny volo-tsaramaso ny tantsaha madinika anatin'ny distrikan'ny Vohipena. Tamin'ny taloha zany tamin'ny fambolena tsaramaso dia atao misy maniakana tamin'izay da fitomboka agnalaina kakazo da tomboka amin'agny tsaramaso igny da tomboka agny da laba nahazo fifanana zany sy firy raha an'igny la nahazo fifanana zany da mila lavadavahana zany izy da sena zezika da bata milamina megnagny zany ny rahany ny fototriny da atao andalina koa ny mba hamora ny fihavanana azy sy ny fivezivizena amin'ny raha hoe. Na manofa tany sy kely vola ampiasaina aza sy 10 isan-jato ny tantsaha. Nahita boka ny fampiarana ny teknika fambolena moderna amin'ny volo-tsaramaso. Raha ny fanazavana azo tsy mijanona hohanina fotsiny ihany ny vokatra. Misy ny apahany azo amidy mivadika oloaran'mbola azo ampiasain'ny tantsaha amin'ny sehatra hafa. Taloha da tena perta be. Sahirana da tena sahirana zany aho tamin'ny lafin'ny ngara-piveloma aby daholo. Da izao zany dia efa afaka magnarama kelikely, afaka io ma da karama aby namboarana aniko lafa vatany avy ny vary ny volan'ny raha igny da avy da zaraina tanteraka hoe hagnaramana da mamboatra bokala amin'egny, mamboatra tsaramaso amin'egny, bandre voly avitra azo angatahana tany amin'ny analahimindray seky namboarina. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, na efatra kapoka aza ny tsaramaso no volena, azo tsapaitanana ny vokatra. Ankoatra ny vatra madinika mandray ny vokatra eto aminy. Maro ihany koa ny olon-tsotra mividy atsinjara ny manantona azy. Tena be, efatra kapoka namboleko le tsaramaso, dia io izy hitanareo dia mbola misy ampitorany. Natratra firy teo firy kapoka zany izy rehefa vokatra rehefa niakatra. Izy ane mbola io izy. Dia ity zany namarotako an'ity 80 kapoka teo. Tena maritra ady mbola io dia mbola misy any ampitorany. Koa zany mahatratra eo amin'ny 20 na 200 any. Efatra kapoka namboarako anazy. Dia olo zany mandeha amin'asy hatria fa zatro olo 5,000. Satria nivangako an'ilay izy ane 200 Na izany na tsy izany, miandrandra ny tantsoroka hatrany ny tantsaha madinika ho fampivelana ny sehatry ny fambolena. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitrangana loza-pifamoivozana ny atoandro teo teny Mandraka amin'ny lalam-pirenena faharoa.
Fiara vavety telo ny fandoana tamin'izany ary isany natonga lozany tsy fitandreman'ny sampamily hoy ireo nanatry maso io nasay. Nikatsy tanteraka ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena faharoa ny atanto teo, vokatry ny fifandonana teo amina fiara vaventy telo tao mandraka. Loza izay tsy nisy ainana fohy ary tsy nisy naratra saingy fitaovana no simba, fa ihany koa ny fahatarandreo olona maro na iatsinanana izany na iazo an'Antananarivo. Antony loza hoy ireo nanatry maso ny tsy fifandeferan'ny sampamily. Hitanao fandona izy roa, tsy fandefitra zany. Dia nefa ny anankiray mipatiny mbola ny sisika ihany koa. Ny anankiray efa panina teo fa ny anankiray tambony tsisy problème freinage. Dia ny anankiray efa nijanona tarino voadonan'ilay iray taty. Mbola nisy nalalaka kely ihany teo tapray. Dia farany amin'izay dia niakatra ny iray tifo teo dia izay des fois izy niakatra dia panina teo dia tsy afaka tanteraka amin'izay ny rehetrarehetra. Hitanao zany tena izy ilay tsy fandeferana. Ilay tsy manana passe ina moa, tsy manana faharetana. Zay ny problème le mpitondra kanina. Rehefa mitondra gendarme mba janona dia mbola misesika zareo. Matetika izy ona fitoana lavareny tahaka izao amin'ny lalam-pirenena faharoa iny vokatry ny fisisihan'ireo fiara vaventy ka mahatapaka ny lalana. Tokony isy ny fandraisana fepetra ho an'ireo mpamily tsy manaraka fandaminana hoy ireo olona teny antoerana hisoroana ny tranga tahaka izao izay miteraka fa tiantoka maro. Iverenantsika ny tontolon'ny fahasalamana dia noho ny amaroan'ny olona manantona tobi-pahasalamana no avaozana ary nitarina ny hôpital FJKM Ambohimalaza firaisana kanana Vaovao. Napetraka ho 5,000 ariary ny sara alohan'ny marary manantona tobi-pahasalamana miampy ny fanafody itsaboana mandritry ny 5 andro eto Andriatsilava. Tao anatin'ny 20 taona mahery ny jorony, arivo mahery isan-taona ny olona raisina an-tanana eto amin'ny hôpitaly FJKM Ambohimalaza firaisana kanana Vaovao. Ialana amin'ny fiakaran'ny vidim-panafody, napetraka ho 5,000 ariary ny sara alohan'ny marary, manantona ny tobi-pahasalamana sy ny fanafody entina itsaboana mandritra ny 5 andro. Omena tombony kosa ireo mpampianatra sy mpandarà eo anivon'ny sekoly, ka 3,000 ariary no alohan'izy ireo raha sendra tsy fahasalamana. Noho ny amaroan'ny olona indrindra amin'izao fiovan'ny toetrandro izao, nampiana ny fotodrafitrasan'ny hôpitaly. Anao an'izao asa izao ny tobi-pahasalamana, ny sakaiza ny tobi-pahasalamana, entina anampiana ny tobi-pahasalamana, izany hoe entina atao ampidiram-bola, anampiana ny tobi-pahasalamana, ary izany dia ialana amin'ny fampiakarana ny sara aloha amin'ny tobi-pahasalamana na dia miakatra be izay tsy izy ary ny fanafody, ary izany dia ho voninahitra Andriamanitra irery. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy araka izany ny tobi-pahasalamana fanampiny ao amin'ny FJKM Ambohimalaza firaisana kanana Vaovao. Tanjona hatrany eo anivon'ny fiangonan'ny FJKM ny hoe filazany tsara manova ny tantara sy ny fiarahamonina. Efa andalam-panatanterahana ihany koa ankehitriny ny hôpitaly ny FJKM eto Madagasikara. Ny FJKM dia nandray oviana lehibe amin'ny hôpitaly filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara ny fiarahamonina sy ny fiainan'olona. Ao anatin'izany ny fandroen'ny hôpitaly FJKM Ankangizabe efa vonana ny tantara sy ny fiainan'olona dia eo am-pevitsona amin'ny famatsiana ny tetikasa isika raha sika taon'Andriamanitra atao anatin'ny efa-taona amin'ny anaran'i Jesosy voatsara ny hôpitaly FJKM. Ny voady fanomezana samy hafa ara-bola sy ara-pitaovana ho an'ny tobi-pahasalamana no ahafana mampiodina ka andraisana tsy tapaka ireo marary eto an-toerana. Manala fasarana nanimponina izany indrindra amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara izao. Vadika maresaka iraisam-pirenena isika dia tsy nombona ny ireo firenena ronjato ny COP26 ny fehikevitra nivoaka nandritra ny fivorimbe tany Glasgow. Tsy ahafahana miazo na ny fitombon'ny hafanan'ny tany ho 1.5 degré Celsius na ihany koa amaly ny afitakin'ny firenena magnontra ny fehikevitra izay nivoaka tamin'izany fanadina. Ny farana ho Malta ny Glasgow tamin'ny alalan'ny fifanarahana vaovao ny fivorimbe momba ny tontolo iainana, fehikevitra entina manamafy ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, saingy tsy ahafahana manome toky ny fiazonana ny fitombon'ny hafanan'ny tany ho 1.5 degré Celsius, tsy ahafahana ihany koa mamaly ny fitakiana ireo firenena mahantra. Nanambarany lehibe ny ONU fa maivana ny fehikevitra nivoaka nandritra izany. Nanamafy ihany koa ity farany fa tsy mbola izao isika no tafavoaka manoloana izao fiovaovan'ny toetrandro izao ary tsy nisy ny finiavana ara-politika. Fehikevitra nivoaka taorian'ny fivoriana naharitra 2 herinandro izay niova tamin'ny ora farany no ny fampidiran'ny Chine sy Inde ny mikasika ny énergie fossile na ny arina fandrehitra. Ireto farany izay nilaza fa tsy kelikely ny fialana amin'ny fampiasana arina fa tsy tahaka ny fanarahan'ny firenena maro amin'ny ialana amin'izany eo no eo.
tsy tonga lafatra ny feikevitra ny vohitra saingy teboka vitsivitsy no ahitana taratra ihany koa fa misy amin'ireo firenena no manana finiavana hanova zavatra. Ohatra amin'izany, manomboka amin'ny taona 2022 tsy maintsy manamafy ny ezaka atao entina mampiena ny fitombony hafanan'ny tany ireo firenena. Ampitomboina avoroeny ihany koa ny famatsim-bola entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro hatramin'ny taona 2022. Mijanona ho fanontaniana kosa ny fitakian'ireo firenena mahantra izay mizaka voalohany ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia ny maresaka iresa-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity angatrana nanaraka izany soafa-tsara atao tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.